Totosan'ny alahady teo tao Toamasina ny fandorana ny ambona amoniaka teo tokotanina orinasa mpanjakana mpanao zezika simika iray ny orinasa mpamokatra nickel sy cobalt tao Ambatovy no nanatanteraka ny asa fanesorana ity loza amin'ny tatao an'ny mponiny Toamasina ity. Fitehirizana amoniaka roa izay ny totaly 420 taonina ary ny tehirizana nandritra ny 30 taona no nidorana nandritra ny 7 andro tao Toamasina. Nentina indrindra nanesorana ny fiahiahina ny loza mety hitranga vokatry ity tahirina akora simika ity. Ny orinasa mpitrandraka ary mpamokatra nickel sy cobalt eto Madagasikara no nikirakira sy namatsy vola ny asa nanatanterahana ity fandorana amoniaka ity. Ny antony nandorana ity ambona amoniaka 420 taona ity dia araka ny fantatsika dia nipetraka fotsiny ny anjaanja ny danin'ny anandro ny danin'ny orana ary azo ndretraretra naleny toerana nisy an'io amoniaka io nefa fantatsika fa ny amoniaka raha toa ka vaky zany dia mitera-doza tokoa ary loza ny tatao an'ny mponiny tapitanana ny Toamasina zany ireto amoniaka izay tavela tato amin'ny Zerena ireto ka izay no antony ny fanarahan'ny fanjakana sy ny faritra ary Ambatovy natonga nandevonana n'izany amoniaka izany. Ny ministeran'ny indostria moa zany no tomponantoka tamin'ilay izy izay tato Ambatovy no niantoka ny hoentimanana rehetra ary ny alakamisy ho avy zao no ho avy any an-toerana andreo ato ministry ny indostria anatrika ny fanakatonana nga an'ity fandorana amoniaka ity satria dia hoesorona eo amin'le toerana nisy azy ireo le réservoir angezabe anankiroa izay nisy azy io. Tafiditra indrindra tao anatin'ny tetikasa fanampina ny hetsika ara-tsosialy na ny fond d'investissement social dia hetsika natao tao Toamasina ity. Andrasana ao anatin'ity tetikasa izay nanokanana vola amin'ny tentina 520 tapitrisa dolara ny tetikasa hitantanana ny fako moradio sy tamadio sy ny fanatsarana ny rafi-pitantanana fikarakarana ny aba azo avy amin'ny fitrandrahana renan-kibonitany na koa ny fametrahana milina mamoaka herinaratra entina edina ny fahatapahan-jiro ao Toamasina.